Ravina malala mpifaliana mandrakariva tsika miona toy izao meny tompo volana vaovao tsika meny loha hevitra vaovao koa ary dia isaorina ny tompo ny amin'ny fotoana meny atsika zontsika miaraka mandray nofinainy indray nytiany ity ho aminareo ny fahasoavana sy mifamindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanak'indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Lasinainy ray jona 2024 imanjenantsika ilo hevitra vaovao hoe manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Ny mitoetra amin'ny fierena izay ny avy indrindra dia monina ambany aliko ny sotoa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialovako sy bateri fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay tokiko. Fa izy no afaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny arety mandoja. Ny volon'elana naronainanao ary eo ambany elana ny alofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinana. Tsy atahotra ny ororon'ny alina ianao, na ny zanatsika madingana ny andro, na ny arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tatoavovonana. Na disy ariva aza lava eo alohanao sy iray alina eo ankavananao, dia tsy hatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao, ka ho hitanao ny amalin'ny ratsy fanahy. Amen.
dia hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izay fa novelominao ka afaka mandre ny teninao no ny fitiavanao, afaka mitanila aminao, idera sy mankalaza emame voninahitra ianarinao masina izay fa Andriamanitra tsy toy ianao. Mamindrao fonay tompo mamela any erikay, mpanota mahazay. Hiasa mehery aminay ny fananao masina, amantaranay fa Andriamanitra manapaka fahefany ianao Andriamanitra. Dia amin'anao Jesosy Kristy no ivavahanay izany. Amen. Ny ofiainao antsika amin'ity unité ravana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny tantara faharoa toko faharoapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary ny afaka izany dia avy ahy tamin'i Josafata sy taranaka Moaba sy ny taranaka Amona mba amin'ny any ankoatry ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy tany an-dafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao. Ary ndreo izy ao Ezezo Tamara Enjedy izany. Dia natao Josafata ka nanatrika tsara hitady an'i Jehovah sady niantso andro fifadikana ho an'ny tany Joda rehetra. Dia niangona ny Joda angataka famonjena amin'i Jehovah. Eny avy tamin'ny tanànan'ny Joda rehetra hitady an'i Jehovah izy. Ary Josafata nisangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerosalema tao amin'ny tranon'i Jehovah teo alohan'ny kianja vaovao ka nanao hoe ry Jehovah, Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jetilisa rehetra, ary eo an-tananao ny sery sy ny fahefana, fa tsy misy masakana anao. Ry Andriamanitra io, tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'ity tany ity hiala teto anoloan'ny Israely olonao, ka nanome azy marak'izay ho an'ny taranak'i Abrahama sakaizanao? Ary noho nataty izy ka nanao fitoerana masina teto ho any anaranao sady nanao hoe raha manjo anay ny loza na sabatra na famalina na rety mandringana na mosary ary hitsangana manarika trano ity sy eto anatrehanao zay fa ny anaranao na amin'ity trano ity ika hitaraina aminao amin'ny fahorinay dia hiainanao ka hamonjy. Koa indreo ny taranak'i Amona sy Moaba ary ny avy any tendrombohitra Seira dia ilay tsy navelanao tafien'i Israely fony izy mivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nivily fa tsy nandringana azy. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy androaka anay amin'ny lova meno anay. Raha Andriamanitra io, tsy tsara azy va ianao? Fa izay dia tsy manan-kery anohatra ireo olona betsaka ireo izay avy amely anay, koa tsy tanay izay ataonay, fa ianao no andraindray ny masonay. Amen. Ray masino, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanana, dia avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay velona mandrakizay. Mofinaina ho antsika anio ka andronetsika teo, tantara faharoa toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny roa ambin'ny folo. Tantara nandehanan'ny Moabita sy ny namany hiady amin'ny Joda sy ny vavaka nataon'i Josafata sy namonjen'Andriamanitra azy. Malohana ambany Amonita sy Moabita izay sady maro anisana no fantatra amin'ny heriny mandidin'i Josafata mpanjakan'i Joda dia reto no afatra ho antsika riavana amin'ny famakiantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny hafa tsy voafehinao. Ny hafa tsy voafehinao ny andiny voalohany sy faharoa dia avy ady amin'ny Josafata ny taranaki Moaba sy taranaki Amona mba amin'izay any akoatry Amonita. Hoy ny tantara eto. Talohan'izao nefa dia vao nanao ny ezaka rehetra tsara ny fitondram-panjakana Josafata. Ny toko fa 7:12 maneho izany fa izay ambana na fanapahan-kevitra ireo firenena roa ireo dia tsy azon'i Josafata fehezina. Tsy misy fanazavana omeny tantara ihany koa eto fa dia hoe avy ady fotsiny izao. Tsy ho azontsika visavisaina izay ataon'ny hafa. Ny afatra faharoa eto ry havana amin'izao tenin'Andriamanitra izao koa dia izao fa ny tompo ny antehero. Izany koa ry havana hitantsika eto. Ry Jehovah, Andriamanitra ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra ny an-danitra? Hoy fanombohan'ny vavaka nataon'i Josafata. Mampiary amintsika izany ry havana malala fa tsy ny amoron'ny tafika no nahamaika ny mpanjaka fa ny vavaka hiantoraka amin'Andriamanitra nataon'ny lara-pahamehana. Vavaka avokoa ny andiny 5:12. Modely meny Jesosy antsika koa izany ry havana. Talohany azo fijaliana, vavaka alohan'ny zavatra rehetra. Zao koa ry havana nafatra azontsika raisina amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia hamonjy sotro izao. Izany zavatra hita eto ny andiny 2:20.
dia nasiany Jehova otrika ameriny taranaka mona sy Moaba. Andiny faharoa amby roapolo tsy mivakitsika moa zany hoy ny tantara. Miditra tsery Jehova mamonjy, tsy tamin'ny fitaovam-piadiana fa tamin'ny fombany tsy takatry ny saina, kanefa mampiseho ny sery sy ny fahefana. Tsy mitaza-potsiny amin'ny adintsika izy, fa zao momba antsika sy miandany amintsika Jehova, ary izy no mpamonjy. Zany ry avy nydika ny anarana hoe Jesoa, Jehova no mpamonjy. Sainy zany ry avy, diny io zany amin'izay manjoanao ny amin'ny ohatra tsara raisitsika eto taizany nanjoan'i Josafata. Deo an'Andriamanitra ero voninahitra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra, sotra mofinaina nomenao anay izay manafatra anay ny mety ho toe-java-miseho manoloana ny zavatra misy, manoloana ny hafa tsy voafehy, dia ny tompo ny antorao dia hamonjy tsotra izao. Afatra tsara nomenao anay zany dia amin'izay hita eto. Tompo, vavaka aminao izay ho amin'ny firenenay, ny amin'izay atao ho fanarenana an'izany, ny amin'ny ezaka rehetra hijoroana amin'ny fahamarihana tokoa, dia hiasa mahery amin'ity firenenay ity ianao. Tompo, sitranjo marary, ampinono ireo manomanjo, amparizo ireo manitra sahirana, sy ireo zokiolona, tsy njoro votrapoana. Miasa ianao Jesoa, amin'ny ady miseho lany etsero, ampirizo izay amin'ny fiazakazahana isan'andro izay taonay, ny fianarana, ny asa fivelomana, ny tokantrano, eny ombany fitahinao izay ny fikasana tsara rehetra koa. Ny vavaka dia teo anaran'i Jesoa Kristy mpamonjy anay, izay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: rahanay eo izay ny an-danitra, ao masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Beo ny anio izanona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namela anay izay mieloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny sery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raha izay fotoana ry avana nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesoa Kristy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, raha izay mety kelika foana fa izao n'Andriamanitra aho, mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantanao taraka avana amin'ny fahamarinako aho. Amen. Deo an'Andriamanitra ero ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.